Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Ny fiainantsika isan'andro dia safidy avokoa, ary manan-tsafidy ianao anio ny amin'ny fomba hiatrehanao izay mitranga eo amin'ny fiainanao. Mifandimby mitranga eo amin'ny tontolo androntsika mantsy ny fiainana andalovan'ny fitsapana, ny aya, ny sakana isan-karazany, tena feno fitsapana mahavalalany, ary maro amin'izy ireny ny tsy azontsika sakanana. Izao anefa ny androntsika iray dia misy tanjona sy safidy avokoa izay azo avaozina isan'andro isan'andro. Kondehary sika anio hisafidy ny fanantenana sy ny finoana, fa tsy ny aya momba izao fiainan'izao ihany, satria mino isika fa Andriamanitra no mitarika ny tontolo androntsika sy ny fiainantsika mandrakizay, fa tsy ny anio ihany, na ny 20 na ny 90 taona kelintsika eto amin'ity tany fandalovan'ity monja. Ka na mandalo aza ny fitsapana sy ny sakana isan-karazany, dia ho haintsika ny andresy sy hiatrika izany noho ny fanampian'ilay raintsika any an-danitra, ary dia samy ho mpandresy sy ho tody soa hatrany amin'ilay fiainana mandrakizay isika rehetra, fa tsy ho resin'ny adi-piainana eto. Ahoana ho ny voalazan'ny soratra masina? Fa izay miaino aho kosa hitoetra tsy manana aya. Eny, andry fahizay izy ka tsy atahotra ny ratsy. Oabolana toko 1:7. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny, hijery manodidina ianao ka andry tsy amina aya. Joba toko 1:12. Miteny Baiboly hanisan'andro mofinaina, rasoamampo fazamalaina, fartomotrany andro izay. Antoko-pihira feon'ny fanantenana Ambohijafy. Tava
awr malagasy@gmail.com. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Dia ampifaliana trano no iarahan'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana sy anasana ianao anaraka ny fandarana ara-pahasalamana. Meno finaritra tompoko. Matetika dia fiteny fandrentsika ny hoe tena tsy manana fitadidiana intsony aho. Manomboka very izany fitadidiako izany. Adino itsy, adino roa. Tena efa mitombo ny taona dia miaina ny fitadidiana. Noho izany rehetra izany azo atao ve ny manatsara ny fitadidiana? Ary raha azo atao amin'ny fomba ahoana? Torohevitra mahakasika izany indrindra ary no entinay ho anao etiko dia manasanao mba haharitra iaino hatramin'ny farany. Azo atao dia azo atao tokoa ny manatsara ny fitadidiana. Ary misy ireo fomba izay ahafahana manatsara izany. Voapirofo mantsy fa maro ireo sakafo izay manampy amin'ny fisorohana ny fiainan'ny fitadidiana vokatry ny fitombon'ny taona aloha izany no jerentsika. Na dia maro aza ireo olona no miferinaina sy mitaraina ny amin'ny tsy fananana fitadidiana, dia tokony ho fantatsika fa mety ho tombontsoa antsika mba hisiny ny fanadinoana kely indraindray, na misy fanadinoana ny ampahany. Averina indray izany fa ny fanadinoana amin'ny ampahany dia mety ho ilaina ary manampy antsika satria mety hanimba antsika ny fitadidiana ny zavatra rehetra, indrindra fa eo amin'ny ara-tsaina. Ilaina ny tsy fitadidiana n'ireny zavatra izay manimba ny saina ireny, ireo nitondra ratra-po antsika, ireo zavatra mandreraka antsika dia misy izany tsy ilaina intsony mitadidy azy ireny satria mety hanimba ny fahasambaranao mihitsy aza. Dia izay ilay tiana holazaina hoe tsy mampaninina raha misy ny tsy fitadidiana amin'ny ampahany, satria manampy anao izany mba hanadino ireo zavatra tsy ilaina ho tsaroana intsony. Inona ary no atao mba hanatsarana ny fomba fitadidiana? Voalohany indrindra dia ny sakafo izay manan-karena vitamina E dia anisany manatsara ny fitadidiana, toy ny voan'ny varim-bazaha sy ny menakany, ny amande sy ireo karazana voankazo maina, ny voanina tanamasoandro, ny menaka oliva vao. Ireny izany dia samy anisan'ireo sakafo manan-karena vitamina E avokoa ka tsara no hinanana azy. Araka ny fandiniana natao moa izany dia samy mahomby avokoa izany ireo. Mihoatra noho ny fanafody fanampin-tsakafo na ny complément alimentaire hoy isika, izay voatokana hampitombo ny tahan'ny vitamina E ao amin'ny rà sy ny atidoha, izay mampivoatra ny fiasan'ny atidoha ara-dalàna.
dia mampirisika antsika izany azoto hihinana ireny sakafo manankarena vitamina E ireny toy ny voany varim-bazaha sy ny menaka azo avy aminy, ny amandy sy ireo karazana voankazo maina, ny voan'ny tanamasoandro sy ny menaka oliva vaovao. Ankoatr'izay ihany koa, araka ny fikarohana natao tao amin'ny anjerimanontolo any Inde tany Etazonia, dia nahitana fa teo amin'ny olon-dehibe 80 taona miisa 7,700 dia hita fa ny vitamina E no ilaina sy nanampy be indrindra an'reto olon-dehibe reto teo amin'ny fitadidianana ananany. Raha kely mantsy ny tahan'ny vitamina E ao amin'ny rà, dia ambony kokoa ny mety isian'ny olana ara-pitadidiana eo amin'ny olona anankiray. Tena ilaina izany ny fihinanana sakafo be vitamina E. Ny vitamina E mantsy dia anisan'ny manatanora ny sela ihany koa, ary manampy amin'ny fifehezana ny atao hoe radicaux libres izay manimba ireo sela mpitatitry ny ati-doha. Voalaza ihany koa araka ny fikarohana natao fa ny vitamina E dia manampy amin'ny fitombon'ireo fonon-tselan'ireo sela mpitatitry ny ati-doha mba ho tsara, izay manampy indrindra amin'ny fitehirizana ny fitadidiana. Tena zava-dehibe mihitsy izany ny vitamina E amin'ny fanatsarana ny fitadidiana, koa dia ampirisihana izany isika azoto hihinana ireo sakafo manankarena ny vitamina E. Anisan'ny sakafo manatsara ny fitadidiana ihany koa ny sakafo izay manankarena beta-carotène na vitamina A ho isika, ren'ilay miloko volondaoranjy ireny. Voalaza izany fa ny karaoty, ny manga, ny voasary, ny paiso, ny voatavo dia loharanon-tsakafo manankarena vitamina A avokoa. Averina indray izany, ny karaoty, ny manga, ny voasary, ny paiso, ny voatavo dia loharanon-tsakafo manankarena vitamina A avokoa. Araka ny fikarohana natao tany amin'ny anjerimanontolo tany Erasme de Rotterdam tany Hollande, tamin'ireo olona manana ny salan-taona 530 izay miisa 2,25 dia nahitana fa ireo olona izay mihinana vitamina A latsaky ny aotra faingo 7 miligrama isan'andro dia avo 10 eny no mety isian'ny olana ara-pitadidiana teo amin'izy ireo, satria mety hiasimba amin'ny fotoana haingana kokoa ny fitadidian'izy ireo, ary lasa sarotra kokoa amin'izy ireo ny hamaha-olana raha ampitahaina amin'ireo olona izay mihinana vitamina A 2,2 miligrama no mihoatra isan'andro. Izany hoe raha latsaky ny aotra faingo 7 miligrama isan'andro izany ny vitamina A izay ho an'ny olona anankiray, dia anana olana ara-pitadidiana izy ireo, satria hiasimba amin'ny fotoana haingana kokoa ny fitadidiany, ho lasa sarotra kokoa amin'izy ireo ny hamaha-olana raha ohatra ka ampitahaina amin'ireo olona izay mihinana vitamina A mihoatra ny 2,2 miligrama isan'andro. Hitantsika amin'izany izany fa tena anisan'ny fomba manatsara ny fitadidiana tokoa ny faherezantsika mihinana sakafo manankarena vitamina A na ireny miloko volondaoranjy ireny. Dia averina indray izany fa ny karaoty, ny manga, ny voasary, ny paiso, ny voatavo dia tena loharanon-tsakafo manankarena vitamina A tokoa, ka dia amporisihana ny fihinanantsika izany. Ho antsika rehetra izany, indrindra fa isika efa mitombotombo taona, dia ampirisihana isika mba hihinana sakafo manankarena vitamina E sy vitamina A arak'izay efa nitany saina hiteo, mba ho fanatsarana ny fitadidiantsika. Azo atao izany ny manatsara izany, noho izany
dia ampirisiana ianao mba hazotohinana ireny sakafo be vitamina E sy vitamina A ireny. Antenaina fa nitondra soanao ny torohevitra izay nentina teto izay nalaina avy tao amin'ny boky izay nosoratany Dr Georges Pamplona dia ataovy ara ny fampiarana. Namanao fanjamono nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny Sam teo amin'ny lafin'ny teknika. Hitahantsika rehetra ny ilay Andriamanitra raintsika ny an-danitra. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 034 06 797 62. Tarika Eva. Zay toerana mangina no ilaina, rave saram-paorina reny saina. Zay tontolo tena tony fiainana ambony no kasaora teo sambatra ianao. Azalana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatry indray. Valay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Azalana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatry indray. Valay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Zay lay onja ny fanantenana. Oekeo reny tsatra akaina, Jesosy aneno efanan'olotsaina. Raha toka feno loatra reratsaina tafaotra, oekeo re atsaro rehatreo. Azy alana tsara ny avizanana, azonao atao no sambatry indray. Valay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Azy alana tsara ny avizanantsaina, azonao atao no sambatry indray. Valay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. Valay asambarana omeny samaraina, dia feno sy mandrakizay. AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana. Ry mpiainy malala namanao andrivavonjy arinaivo miteny aminao ankehitriny, ary namana Sam zay mikarakara ny lafy teknika no mikarakara ny vatamarobokotra ka atotsana zao fandarana zao. Zany rehetra zany nefa dia tsy tanteraka raha tsy ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fanelezana zao teniny zao, ary tsy ho tanteraka mihitsy, tsy ho tonga any amin'ny antefany amintsika ny tokantrano any, tsy ho tonga any anatin'ny fiara zay fiara fitaterana akapobeny,
tsy ho tonga any anatin'ny reny sambo na fiaramanidina zay andehanan'ny sasany ireny, tsy ho tonga any amin'ny varavaran'ny birao isan-karazany, tsy ho tonga eo amin'ny fandrinan'ny hopitaly, tsy ho tonga any amin'ny fonja zay misy reo voafonja ankehitriny, eny tsy ho tonga am'izany toerana rehetra zany ity tenin'Andriamanitra ity raha tsy izy no mandefa azy. Koa izany indrindra ny rarina am'izao vavaka zao zany a, de iara-nondrika ny lotsika sika anatanteraka izany. Rainay masina sy tsarindrina ny an-danitra, ianao no Andriamanitra nanorina zao tontolo zao tao anatin'ny enemana ary mahay ny zavatra rehetra, satria amin'ny alalan'ny teninao ihany dia mahary zavatra maro ianao zay hitan'ny masonay, any koa ny tsy hitan'ny masonay, ny tsy takatry ny sainay, dia nataonao avy amin'ny alalan'ny teninao izany. Ary ankehitriny dia mbola entinao zany teny zany mba ho fitahina ho anay, ho fiainanao anay, ka mba azahoanay mino izany ray masonao, dia mangataka anao zay mba anokatra ny varavaran'ny foniny tsiraray avy, naiza toerana misy azy, na inona asany, na inona toerana misy azy, ninona ataony am'izao ora sy fotoana izao, dia sokafy ny fony, sokafy ary meo ny fanahy mahery avy aminao izy, fanampanazava mba ampitoetra izany teny zany ao anatiny, ka iainany sy ahitany vokatsoa izany. Mifona aminao zay ho amin'ny eloka zay vitanay, mamindrafo mamela eloka ray masonao, ary tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Kristy zany vavaka zany. Amen. Endry mpiaino malala jaina, andetsika amaky ny tenin'Andriamanitra zay hita ao amin'ny Galatianina 5, vakitsika ny 20 sy ny 120. Ny 20 moa dia ny tapany farany, zay toizan'ny teny eo amin'ny 15 fa miariary ny asan'ny nofo dia izao. Dia rehefa raisitsika ny tapany faharoa, fiafonafonana, fifampandanina, fisarahana, fitokoana. Ry mpiaino malala, reo teny ireo dia teny fampitandremana, satria asan'ny nofo zay tsy eritreretintsika kory aza indraindray, kanefa de miseho amin'ny fiainantsika andavanandro ao. Fiafonafonana, ny olona miafonafona dia manakilena, manana kilema hitondra ao amin'ny fiavonavonana, manana kilema ho tonga amin'ny fisaratsarahana eo amin'ny ara-tsaina, manana kilema eo amin'ny fitondrana adievitra tsisy farany ka ahazona areti-tsaina sy areti-po. Ary eo kosa ilay fifampandanina, mifandany amin'inona moa ny olona. Matetika ny toe-javatra mitranga dia reto anankiroa reto, na adievitra ara-pivavahana zay, na adievitra ara-politika. Reo anankiroa reo dia samy tsy mahasoa avokoa, satria zay no atao hoe fifampandanina momba ny aty sy ny aroa isika am'izay fotoana zay. Ary ny soatra masina nefa dia miteny hoe mitsahara fa aza mitoky amin'olona, fa tao zinona moa izy, zavapoana sy zavona ny eo mbavorona. Jerentsika amin'ny Isaia 2:12 izany teny zany. Ary marina tokoa zany fa ny mahatonga antsika fampiandany dia noho ny fanarahantsika olona, noho ny fitadiavantsika olona ialokalofany, noho ny fitadiavantsika olona ianteherany amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny lafiny inona zany, na amin'ny lafiny inona, dia lasa mitondra hevitra zay mitondra ady. Ary rehefa hevitra mitondra ady dia tonga hatramin'ny fisarahana ao tokantranao. Rehefa mifampiandany ny mpivady, ny ray sy ny reny, dia tsy misy fitovikevitra, dia tonga amin'ny fisarahana. Indrisy fa mampalahelo izany fisarahana zany no mahazo vahana ankehitriny, mitombo anisa. Ary ny tena mampalahelo sy mampiorokoditra indrindra dia ao anatin'ny tokantrano kristianina zay efa mahalala, fa izany no anisan'ny zavatra tsy tokony atao. Aoka zay nakamban'Andriamanitra tsy ho ampisarahan'olona ary natao voady teo anatrehan'ny alitara, teo anatrehan'Andriamanitra, dia indrisy fa tahaky ny vazivazy,
tahaky ny vazivazy izany voady zany tonga ny fisarahana ara-panambadiana dia efa miakatra de miakatra ambony de ambony ny tahany na amin'ny tany mandroso zany any moa de efa tsy mahagaga satria efa hatry ny elany efa nyainany zany ny olona nofoy ny filazana fa misy ny fahalalahana eo amin'ny fiainana, misy ny fahalalahana ara-potopisainana, misy ny fahalalahana ara-pivavahana koa azy no zany a dia malalaka ny zavatra atao filany nofo izany zay no lazan'ny apôstôly Paoly mitady mpampianatra ho azy izy mba hampianatra azy ary mba hanaraka ny sitrapony ry mpiainoavina aokatsika mba tsy hanaraka izany toetsainy zany fa aokatsika tsy iova amin'ny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany eo am'izay teny efa napetraka Andriamanitra atsika dia ny teny araka ny fanahy ary hialany zany toejavatra zany dia misy toejavatra anankiray ihany koa zay mampiorikoditra mihitsy io fisarahana io de tsy vitany hoe fisarahana ara-nofo tahaka zao fa tena misy ny fisarahana ara-panahy ino moa no mahatonga ny olona anangana fiangonana sy iova fiangonana moa ve tsy fisarahana ara-panahy raha samy miaraka atao anatina fiangonana anankiray ary nahafantatra ny fahazavana sy ny fahalalana ao anatin'izany fiangonana zany dia tonga ny fisaraham-bazana noho ny hevitra tsy mitovy tonga ny hevitra toa marina ho an'ny sasany dia manjary mitondra fisarahana ary izay indrindra no efa ambety teny ambaran'ny apôstôly Paoly fa tokony isy ny firaisana eo anatrehan'izay atao olona hoe kristianina eny tsy firaisana amin'ny ratsy fa firaisana anatin'ny fahamarinana kosa firaisana arak'izay voalaza ny soratra masina ka eken'ny lanitra manontolo izany no firaisana tadiavin'Andriamanitra fa tsy firaisana ara-potokevitra ny foron'olombelona ka hoe andeha ho foronitsika ny lalàna fiangonana de zao lalàna fiangonana zao no de ho arahantsika ekentsika rehetra ho atao lalàna zay erana zay no atao amin'ny teny frantsay convention de no zany de lasa fiangonana conventionnel zany hoe fiangonana zay manaraka ny teny zay fanarahan'ny olombelona ka atao sonian'olombelona atao zinona moa ny sonian'olombelona eto amin'ity tany ity moa ve tsy be debe ny soni fanarahana amin'ireny ady reny amin'ny tany anankiroa kanefa firy amin'ireny ny voaja eny mampalahelo izany aokatsika tsy hanaraka an'izany fa ny fisarahana eo amin'ny ara-panahy dia anisan'ny zavatra zay manaraka amin'ny filany nofo iray ny batisa iray ny Andriamanitra zay tompoitsika sy vavahantsika iray ny finoana tokony ho arahantsika noho izany ary izany finoana zany no atsoina hoe ho zanaka sisa ao anatin'ny zanaka sisa zay mitana ny finoanan'i Jesosy sy ny filazanan'i Jesosy sy ny didin'Andriamanitra dia izany no tadiavin'Andriamanitra fa tsy fisarahana amin'ny alalan'ny hevitra filozofika na tolo-kevitra zay mampisaraka ao anatin'ny fiangonana anankiray aokatsika mba tsy ho tratrany zany mpiaino malala ry havana malala aza manaiky ho saratsarahany devoly anatin'ny zany toejavatra zany vokatsika ivolona raha misy ny fivondronana ilain'ny zanaka sisa am'izao andro farany zao de izao indrindra satria mafy ny tolona zay atrehtsika mafy ny ady zay atrehtsika mafy ny toejavatra rehetra no zany de misy firaisakina zay ilaina indrindra ato anatin'ny mpiray finoana dia ilaina tokoa zany mba tonga atsika ijoro miorena tsara rahalahy aza miova ary zany tsy fiovany zany dia aoka zay matanjaka ampahery osa ary ny firaisakina no hery no zany dia ilatsika zany fiseho ny fisarahana amin'ny lafiny rehetra zany ary ny fisarahana de mitondra fitokoana ny fitokoana dia mitondra fitokonana tsy tsara ny fitokonana ry kristianina malala tsy araka ny soratra masina tsy araka ny baiboly ny fitokonana fa zay rehetra nitondra fitokonana tamin'ny baiboly tamin'ny andron'ny Mosesy de niara ny fahatezeran'Andriamanitra zay niokiko mba hanongana ny Mosesy de niara ny fahatezeran'Andriamanitra satria nivily tamin'ny fanimpolo-tsampy ary tamin'ireny olona reny dia analiny no niara ny fahafatesana niaran'izany fahatezerin'Andriamanitra zany ingany mba tsy ho itsika zay manaraka zao fandarany zao
ianao zay mare zao feo zao, ianao zay mare zao teny zao, de mba tsy ho isany zany olona zay tafiditra ao anatin'ny fisarahana ka tafiditra ao anatin'ny fiokona sy ny fitokonana izany, satria filany nofo izany mifanohitra amin'ny fanahy. Dia mirary indrindra fijoroana ho anao zahay mindralahy amin'ny alalan'izao fampelezam-peo zao, arengany ianao mba hanana fanahy zay tsy ampiova fa fanahy zay ampiorina tsara anao miaraka amin'Andriamanitra, dia hanana fiainana mandrakizay isika ifampitantana ire mindrano lanitra. Izany ny reny amindralahy atika tsiraray avy, dia izany koa ny fanaovantsika veloma vetivety ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko. Ilay feo ny fanantenana. Téléphone 033 37 106 13. Antoko-pihira feo ny teny fikasana Andrambato. Zay lay onja ny fanantenana. Fanantenana ny ahita, ny tavan'ilay be fity, mahareta kely sisa, figoka fahasambarana, fitiro tsara ny finoana, manana fitiavana. Akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. Mahazo fahendrena, mahazo fahalalana, fianarana sy fanabazana, androtany ty tanindrazana, fahaizana sy fahendrena, olovan'ny ty firenena, darena zareo tsy maharitra, fa tsara manatsy ary lavitra, ny fianarana re azatsanina, fa manomana na olombanina.
ny fandarana fanabiazany zao renesinao zao arak'izany a tsy sodoka amin'ny beraraha akory izahay ka ny volovarindray ny de ho adino ary tsy sodokany maika iresaka ka ny andolotra ny araba anao piainy koa no nde ho adino fa tolorana araba ianao tolorana ny firarintso mandrakariva ihany ko miarabanao namana rila miaraba namana eo amin'ny lafin'ny teknika faly miaraba namana joely de miarabanao piaino mpanaraka ity fandarana fanapiasana ity tsy ampiandrilanao zahay fa andeha ho tsy ahivitsika kely aloha ny resaka izay nataontsika teto amin'ny fandaharana tsy nony zany a fa ny hoe tia manohitra ny zaza miditra ao amin'ny fahamotiana tiana mampatsiahy moa zany fa ny 12 ka hatramin'ny 13 taona ny zaza tiana horesahana eto ka ny toetra hita de tia alala ny toerany eo anivon'ny fianakaviany ny zaza toeriny ihany koa ireo fitsipifehezana ao an-trano ny resantsika teto amin'ny fandaharana zany mitaky ny fahefany sy ny fahaleovantenany ny zaza laviny ihany koa ireo lalàna atao eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina eo anatrehan'ireo fihetsika ireo de mila mifanara-tsaina amin'izy ireo ny ray aman-dreniny mila mifanakalo hevitra aminy ihany koa ny ray aman-dreny ary mila mifanaja amin'ilay zaza ihany koa ny ray aman-dreny ary tsy tokony hobakiona lalandava ihany koa ireo zaza ireo ao anatin'ny sokajy taona 12 ka hatramin'ny 13 taona io fa atoro ampianarina sy toanana ary tsy latsaina na tebahana na ambanina sanatry ny vava fa ankasitrahana amin'izay zavatra vitany fa matoa manao ireo fihetsika ireo ny zaza de tianeo ny mahizy azy izy zay noho izany de fanampiana sy fanehoam-pitiavana no omena azy fa tsy atosom-botanana akory ny zaza zay raha atao bangotokana ny jeritodika kely izay noresahana tamin'ny fandaharana teo aloha fa inona indray ary no atolontsika ny piaino namana joely ia araky ny efanatsidika teo aloha namana rila de resaka mikasika ny tontolo mpivoarany zaza miditra ao anatin'ny famotiana no resahantsika zany hoe toy an'leo resaka tany aloha zany am'tian'io ty dia anisan'ny horesahana de hoe mitady ny maizy azy ny zaza ao anatin'ny sokajy taona 12 ka hatramin'ny 13 taona io inona moa zany tsy inona fa hoe tia mitsikera ny fahendrena sy ny fitsipy ary ny fomba mampanao ny ray aman-dreny zay nataon'ireo ray aman-dreny zany izy indrindra raha mananatra azy ny ray aman-dreny dia milaza hoe tamin'ny andronay mitantareo zany ray aman-dreny tamin'ny andronay de toy zao ny fanao ohatra ny fomba fiakanjonay tamin'izany de ohatra zao ny fomba fiaingonay ny fomba fiteninay mitantareo zany ianao ray aman-dreny de tadidio ray aman-dreny fa any-tsainy ihany ny zaza de mamaly hoe tamin'ny andronareo zany fa tsy am'izao fotoana izao itsony mety tsy ho any an-tsainy ihany fa misy mihitsy ny zaza mateny an'izay namana joely hoe efa tamin'ny andronareo zany fa tsy amin'ny andronay ankehitriny ka tadidio fa rehefa miteny an'izay izy namana rila dia efa vonina ny tsy haino zay resahanao itsony zany iny zaza iny ary jereo ny zaza efa manao zay fa lasa izy mandeha mivoaka zany hoe ny toy ny resaka zay ataonao eo zany de tsisy miditra any tsainy itsony ary tsy raisiny itsony eo ihany koa misy fotoana izy manapa-kevitra momba ny tenany manokana satria tianeo maizy azy izy de mandray fanapa-kevitra momba ny tenany ohatra eo amin'ny toerana alesy ny zavatra tao ary zaza rehefa amin'io sokatsy taona io tsinona de efa mihevitena ho lehibe dia mandeha am'izay tiany ale izy tiany atao kanefa zao ny taditiana hoe
hoanao ray aman-dreny mbola betsaka ny zavatra tsy hainy ia eo ihany ko misy fotoana akany tahaka olona fatadaza na tarika tanora mba ahafahany maneho ny maha izy azy ary misy am'ireny zatovy ireny ary a raha mijeryntsika any anatin'ny efitrano ireny zatovy ireny dia sarin'olona fatadaza tiany alay tahaka zany no mameno rindrina fahandriny zany no mameno ny ondofandrina ny efitra rehetrarehetra zany de feno n'io sary n'olona fatadaza tiany alay tahaka eo dia ao ihany ko misy ireo fihetsiky le olona fatadaza na fiteny ny fanaony zay no averiny atao ao atokantrano zany hoe teakatahaka aniny olona fatadaza iny mihitsy ireo zatovo 12 ka hatramin'ny 13 taona eo misy amin'ireo zatovo ireo ihany ko nefa ao anatin'izay dia moratoina misy ny be yaya izany hoe reto zatovo reto zany ao anatin'io sokatsotaona io dia misy ny atao hoe marefo ara-pihetsepo ny antony mahatonga izany dia tsinona kory fa tsy ampy fanehoim-pitiavana avy amin'ny ray aman-dreniny na tsy ampy ihany koa ny fifampitokizana avy amin'ny ray aman-dreniny ia ao ihany koa nefa ireo ankizy zatovo izay manaiky be fahatany fotsiny zao ny teny ray aman-dreniny manaiky izy ireo satria nahoana manaiky izy satria vokatry ny tahotra fa tsy vokatry ny fitiavana an'lay ray aman-dreniny tsy hoe manaiky anao amin'ny fitiavana anao izy zany sy mieritreritra anao amin'ny ray aman-dreny anao fa matahotra izy satria sao be desinao indray sao misy levilevy indray matahotra indray sao latsainao matahotra indray sao be desinao tebahinao de zany rehetra zany de atahorany avokoa de anekenainao ao ihany koa manaika ny teninao reo zatovy reo satria tsy malala ny tenany izy tsy mahita ny atao izy tsy mahafantatra hoe inona ny tokony atao aiza ny tokony ale dia manaiky izay lazain'ny olon-dehibe fotsiny izy eny na de atao aza hoe tsy sitrako ny fony izany teny sy fihetsika tian'le olon-dehibe ataon'izany manoloanan'izay sehon-javatra rehetra zay na manajoely ahoana kosa indray no tokony ho ataon'ny ray aman-dreny araky ny efa averimberitsika atao amin'ny fandarana moa zany namana rila dia efa manambara foantsika hoe mitana anjara toerana lehibea eo amin'ny fanabiazana ny zanany ny ray aman-dreny ianao ray aman-dreny zany no tompona ndraikitra voalohany am'izany fanabiazana ny zanakao izany aoka tsy andro olona avany velany hoe mpampianatra na hoe mpampianatra fanatanjahantena na hoe tompona ndraikitra ny anaty fikambanana fa ianao ny voalohany aza miandro olona avany velany mihitsy fa raha mifanabiazan'ny olona avany velany no tafiditra mialoha dia ny anao zany mety tsy ho tafiditra firintsony ya koa manoloana zany le toetra mampietsika izay asehon'ny zatovo miditra ao anatin'ny fahamotian'ireo averintsika ihany hoe le zatovo 12 ka hatramin'ny 13 izay indrindra namana rila satria eo izy mandrafitra nyrindrina izay kisary maneho olombelona anankiray zany hoe ny 12 ka hatramin'ny 13 taona dia mandrafitra nyrindrina ny olombelona zany ohatrany hoe manao sarina trano tany amin'ny fa 3 taona 5 taona 7 taona izy le mandrafitra ny fototra de izao ndray izy zany mandrafitra nyrindrina noho izany dia adidinao ray aman-dreny no mampahery ireo zatovo ireo satria fandrafetana nyrindrina zany dia mila fampahirezana mila fifanampiana adidy sy andraikitra ary anjaranao ray aman-dreny ihany ko maneho fitiavana amin'ireo zatovo ireo adidinao ny mijery sy manara-maso izay ataon'ireo zatovo ireo amin'izay fotoan'izay nefa namana rila tsy hoe mitsikilo fa aray maso ireo zatovo ireo sao tojo fahasairanana na tojo tsy fahombiazana dia amin'izay fotoan'izay tsy ela ianao fa ampinao sy ankahirezinao ireo zatovo ireo raha tojo tsy fahombiazana izy amin'izay dia aoka tsy ho aratsiana tsy ho tebahana na ambaniny fa matetika misy amintsika ray aman-dreny dia milaza ny zaza rehefa
tojan'izay tsy fahombiazan'izay hoe vendrany dondrony aoka tsy hivoaka ny vavanao ray aman-dreny zany raha mbola tianao izanakao io fa aoka ankahirezina izy atory ny zavatra izay tokony ataony ary anaovana teny famporisihana mandrakariva ya raha misy koa zavatra tia ny tanterahana mety hoe fianarana tiana tohizana zany na rahatovina na toerina tiana lena fitsangatsanganana tiana atao de aoka mba tsy ho fandavana avetrany mivoaka ny vavanao ray aman-dreny fa resa ho amin'ny tsara aloha ny mikasika ilay zavatra tiany atao na ilay zavatra tiany ale ka raha misy ny fahefamanao izay anananao zany dia aoka ho tanterahany zany fa anjaranao kosa ny mametraka ny fotoana izay ivoahany zanakao iny ny trano mametraka ny fotoana idirany ao an-trano ihany ko izany hoe misy ny fifampiresahana matotra tsara iarahana amin'io zanakao io ya tsara mandrakariva ihany koa ny fametrahana fitokisana amin'ny zaza aoka metraka fitokisana amin'ny zaza mandrakariva isika enina de hoe nisy azany tsy fahombiazany teo aloha fa ankahirezina izy mba avitany tsaratsara kokoa iny ao ireo zatovy sasany zany zay miseho hoe mavita tena tsy mila fanampiana nefa matetika izy ireny no tsy mahomby satria izay no tena mampiavaka azy de tsy fahombiazana io de anisan'ny mampiavaka ny zatovy dia anjaranao ray aman-dreny zany no manampy azy hiala am'izany mba hialany am'ilay toetra mangozozo iny zany hoe tsy fahamarinana ara-toetra manko zany na io hoe tsy fahamarinana eo amin'ny fahaiza manao zay mahatonga le mangozozo io namana rila ary mato zay tonga eo amin'ny zaza dia lay tsy fahampin'ny fanehompitiavana avy amin'ny ray aman-dreny no antony tena mahatonga izany zavatra izany ya amaraparana ny resaka izay fanaovana ato anatin'ny fandaharantsika namana joely tiana ny mampatsia ho anao ray aman-dreny olona mibiazina ny zanakao noho izany tsy ny fiatahana aminy no zava-dehibe sy vahaolana fa ny fandraisana azy sy ny fanehoana fitiavana aminy aza dino mandrakariva izay tsy vahaolana velively zany ny fiatahana amin'ny zanakao indrindra ny zaza tafiditra ao anatin'ny sokajotaona 12 ka hatramin'ny 13 taona zany hoe ao anatin'ny vanim-potoanany fahamotiana izany fa kosa ny fanehoana fitiavana aminy no zava-dehibe indrindra de izay ary ny masakazo na roso fa mametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray na manao rilasy na mana joely lantoarimisa tadidio fa aloha hevitra mahalinanao mandrakariva no omanina sy atolotra anao eto amin'ny fandarana ka manantena ny eona aminao amin'ny fandarana manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko Narinazaro tsy maharitra fa tsara manao zay lavitra ny fianarana re azajanona fa manomanana olombanina AWR boîte postale 700 Antananarivo raiky am'zato Heritage Singers. We stand here together as a family. We join hands together, lifting praises to the Father above for sending His Son. Together as a family to serve Him forever, knowing nothing else will matter in time. We've made up our minds. Through the heat of the day, we will join
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. This day, tell me who will you serve? Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord. We'll serve him. We'll serve him. We'll serve him. For he is worthy. Serve him. We'll serve him. We'll serve him. For he is worthy. Choose you this day. Tell me who will you serve. Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve the Lord, the Lord, the fa ny teninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feony fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. hitombo ane ny fiadanana totokatraninao miarabanao tonga soa indray eto ampianarana ny soratra masina. Mivavaka izay mba hovokisan'ny tompo tokoa ny fanahinao nona sy mangetaheta ny fahamarinana. Ny loahevitra iarahantsika mianatra eto androany dia nomena ny lohateny hoe fitiavantena mpanimba ny fianakaviana. Fitiavantena mpanimba ny fianakaviana. Zao no mbarandra matoa ilainy hoaita. Raha alavirina ny avinavina sy ny fitiavatena dia 5 minitra ihany dia ho ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana. Andeha averintsika. Raha alavirina hoy izy ny avinavina sy ny fitiavatena dia 5 minitra ihany dia ho ampy hamahana ny ankamaroan'ny olana. Mitranga eo amin'ny fifandraisana zany. Eny tokoa, mpanota avokoa isika rehetra amin'ny maha-olombelona antsika. Ary inona no maneho mihoatra noho ny zavatra hafa rehetra fa feno fahotana isika? Tsy inona fa ny fotsika feno fitiavatena. Teraka miaraka amin'ny fitiavatena avokoa isika rehetra. Jereo fotsiny ny ankizy kely. Inona ny vao mbola natian'izy ireo indrindra rehefa miresaka izy? Iza, nia sy ny sisa. Mety mbola isio amin'ny fomba tena mahatsiravina kokoa fitiavatena io amin'ny fotoana mahalehibe antsika. Ary ao an-tokantrano no tena hitrangana izany. Tonga nefa Jesosy mba hanova ny fotsika feno fitiavantena, mampanantena antsika ny teniny fa tsy voatery ho feziny ho lafo toetra manimba io isika noho ny fahasoavany. Ohatra tonga lafatra ny amin'ny hevitry ny teny hoe miaina tsy misy fitiavatena ny fiainan'i Jesosy ray manontolo. Ity misy fampanantenana mahafinaritra. Arakaraka ny hanafantsika ny fiainan'i Jesosy no andrisentsika ny fitiavantena. Andao maki andalatsoratra masina isika dia hovalitsika ity fanontaniana ity. Inona no ambaran'izany amintsika momba ny fivelomana fiainana tsy misy fitiavatena? Vakitsika ny Filipianina 4 dia ny 7-5. Filipianina 4 7-5. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao inona amin'ny fifampandanina na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Toizantsika amin'ny Jaona 1:7 dia ny 9:20-20. Jaona 1:7-9:20. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika
ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy ary izay rehetra manam-pahananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantrany rahalainy ka mirombelona aminy ahoana no hitoeran'ny fitiavan'Andriamanitra ao anatiny anaka aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina andao iverenantsika vakina indray izay nosoratandramatolany White momba ny fitiavan-tena hoy izy hoe 5 minitra monja dia ho voavà ny ankamaroan'ny olana rehetra raha toa ka alavirina ny avinavina sy ny fitiavan-tena tena zava-dehibe izany satria raha tsy vahantsika aingana ny olantsika dia ilonao zany ka iova ho lasa zavatra mahatsiravina kokoa any amin'ny farany noho izany ilain'ny mambara ny ankohonana rehetra indrindra ny ray aman-dreny ny fanafahana amin'ny fahotana io tsy vitantsika samyrera nefa izany fa mila ny fanampian'i Jesosy isika koa manasa antsika izy mba ho eo ampoditry ny afijaliana ka handoalika eo ambavaka ampinoana ary amin'ny ranomaso manasa antsika koa izy mba hanolotra ho azy ny fotsika manontolo ary angataka azy mba hanateo antsika ho afaka ny fahotantsika hoy ny Mateo 7:20 Mateo 7:20 hoe ny voany no ahafantaranareo azy manoty voaloboka amin'ny tsilo vany olona na aviavy avy amin'ny songisongo araka io teny io ianao ihany dia ahafantatra raha toa ka mamoa ny voan'ny fitiavana ianao na koa mamoa ny voan'ny fitiavan-tena manokana fotoana ho rairay farafakely ny isan'andro dia mankanesa eo ampoditry ny azo fijaliana mba hiadinao amin'ny fahotana eo amin'ny fiainanao indrindra ny fitiavan-tena ino no atao amin'izany manokana fotoana ivavahana Andriamanitra dia manokana fotoana hamakinao ny teniny vakio ambavaka aza miazakazaka rehefa mamaky ianao fa saintsaino lalina ny andalanteny tsirairay ao amin'ny soratra masina vakio ny tantaram-piainan'i Jesosy indrindra ny tantara izay nanolorany ny tenany noho ny fahotany zao tontolo izao ho hitanao fa ho torotoro ny fonao ary hitombo amin'ny fitiavana avy amin'Andriamanitra ianao hivavaka isika rainay izany an-danitro misaotra noho ny teninao misaotra anao nampafantatra anay fa mbola mila mitombo amin'ny fitiavana izay mbola betsaka ny voan'ny fitiavan-tena eo amin'ny fiainanay misaotra anao ihany koa nefa fa vonanovanay ianao omeo hery izay omeo faharetana omeo fifaliana ho eo ampoditry ny azo fijalian'i Jesosy hibanjina ny fitiavany manolotra ny ainy mba hamonjy anay dia misaotra anao miaino sy mamaly vavakay mihoatra anao izay takatry ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Filoma mandra-piona indray tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaimpona ny fandaharana narahanao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.